fantatro fa teny fonany aho mitily sy ny tsenany alokao ka manara-maso lavizao de iny anao le voninkazo iray ekato loatra sarobidy hoay de io tianefa fa tsy say iloha bava vaotra iresaka aminao matahotra de rikiry anefa sarotra manay maty ao lavinao tsy zakakora zay nitrany izao arary mafiniao anatiko ao tsy toloko raha ny fitiavako ana tsy hoeloko aleo hijanonu tsy ambarateloko aleo ity manginanao ny foko ataoko ampy ay fa tsy toloko fitiavako ana tsy hoeloko aleo hijanonu tsy ambarateloko Ok, ny hira ianarana zao dia hiran'ny Tarika Rindra ny lohateniny mity mangina dia ny aloha tonga dia atao mikary ny intro dia D2 D2 nga mantsara kokoa reveo D miaraka amina base-na FDS afaka asina D2 koa reveo G de A ok de reveo B mineur de miverina D miaraka amina base-na F dièse de reveo G zany hoe le passage amin'ny intro iny ny note rehetra mitovy akoatra ny fiatomboany amin'ny voaloha D de reveo amin'ny faharoa B mineur de zay de reveo rehefa mandeha makany amin'ny toniny amin'izay fankafana azy D tsy fantatro fa D de reveo A D D B mineur fonany ao de verina D ny tily sy ny tsenany aloko de reveo D kao ok de reveo izy makany amin'ny B7 ka manara-maso lavizao E mineur manara-maso lavizao de misy baske pam 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 zay ok iny basse iny E de reveo F dièse ho aty amin'ny ty corde volonté zany E F dièse G de reveo D ok de note manaraka A A7 mahasamihafa ny A sy ny A7 ty sokafana ty lasa sokafana ok ok voninkazo iray
tsara sarobidy G dia rehefa eo oay dia rehefa dia io tiao anefa mbola avena eo ihany fa tsy say senkatoloatra sarobidy oay dia io tia nefa fa tsy say. Dia misy passage kely eto dia rehefa eo G misy bazina B reto corde reto ihany tendreny jereo le diagramme dia rehefa eo reto akorisa kazy anankiroa dia lasa A bazina C dièse dia miverina makany amin'ny tsy miverina moa zany fa makany amin'ny tonony faharoa izy dia ny tonony faharoa mitovy daholo ny noty akoatran'ny phrase anankiroa farany zany rehefa tonga amin'ilay hoe manay matsisao dia lavinao dia amin'ny tony voaloha izy maka amin'ny G tsy zakakora zany tranga dia tsy eo ny tenena fa dia izy zay fa tsy eo zay ny mahasamihafa azy tsy zakakora zany tranga izao dia rehefa arary mafy ny ao anatiko ao arary mafy ny ao tiako samihafa satria eo taloha zao dia lasa arary mafy ny ao anatiko ao dia dia rehefa tapitra ny tony faharoa manomboka ny fiverenana izy dia ny fiverenana G dia rehefa eo A fa miay zay ny fomba fitenena aleo ity zany hoe G tsisy ninona fa vao mitendry A ianao dia tonga dia manomboka mira aleo ity dia aleo ity manginanao ny foko aleo ity manginanao ny foko dia rehefa eo menao ataoko ampy ay fa tsy toloko dia ny faharoa raha ny fitiavako zany tsisy ninona fa vao miteny raha vao mahira raha ianao dia G bazina B raha ny fitiavako dia koana ty note tia D7 miaraka amina bazina F dièse tia ny D7 ny D ohatran'izao tia avadika dia lasa D7 dia asiana bazina F dièse raha ny fitiavako anao tsy hoeloko G na toaty tiany tsara kokoa raha afaka manao bar corde ianao satria ny corde manaraka G mineur eloko aleo itsanono dia tsy ambara telo loko dia miverina maka ny fiverenana verina indroa dia asiany G indray ohatrany taloha aleo ity dia manginana ataoko E mineur fa tsy atoloko G miaraka amina bazina B raha ny D7 miaraka amina bazina F dièse manao no eloko aleo dia tsy ambara dia rehefa
vita ny fiverenana dia makany amin'ny tetezana izy, ny tetezana dia mitovy amin'ny intro. Dia izay mazo teo ny corde rehetra mitovy amin'ny tony faharoa sy ny tariny. Ok, eny ary aloha e.